ianareo le fanjakana rehetra ato anatin'ny distrikana Kongo. Ianareo ray aman-dreny miara-panahy ahatraina izay mitondra ny fanabeazana ara-panahy ary indrindrindra ihany koa mitondra ny fahazavana an'ity distrikana Kongo ity. Ianareo ray aman-dreny miara-drazana taritandreny ve anareo mpanjaka, anareo anakandria, anareo andrem-bavy, indrindrindrindra fa ianareo bakotry marolotry izay akangazisana anamborona nitorina izay natao tamin'ny 6 marsa 1700 miaraba tsika rehetra ary miaraba ny vahoaka tsy vakivaky maotrika an'izao fety androany izao. Feno fitopolotana androany nitolom-panafanana ny tao tamin'izay 6 marsa 1700 izay. Fitopolotana lasa izay tsahivona androany ary veriko fa zava-dehibe ny mampatsiahy an'izany satria misy firinana indraindray tia mily ny tantara, na misy firinana indraindray tia madika ny tantara. Misy fitiava-tanindrazana misy dia zavatra kolokolony ary hafatra ampitaina azo amin'ny ray aman-dreny miampita ny taranaka. Zay ny toerana fitiava-tanindrazana. Ka ny androandroany araky ny nambarateo dia zava-dehibe tokoa satria ampitsahirana ho atsika taranaka ty afara. Fa misy ray aman-dreny mitolona tamin'izany andro zany. Misy ray aman-dreny mandatsaka ny rano, misy ray aman-dreny miady ho an'ny fahafahana sy ny fahaleovantena. Indrindrindra mba iverenany zany hoe fiandriana fireneny Madagasikara izany. Ka miaraba anareo manokana androany ianareo ray aman-dreny izay mbola minenjy agnary tombonandro ka mbola natratra ny tiandroandroany fa fitopolotana misin'izay ady lehibe zay. Ady lehibe satria ino ny antony? Rehefa miditra teto Madagasikara ny mpanjanatany dia tafiditra tao Antananarivo izy tamin'ny 1895. Dia mipetrapetraka tao izy dia rehefa nahazo hery izy dia nizanahy ny Madagasikara tamin'ny 1886. Rehefa voajanaka Madagasikara araky ny didy fitondrana ny raisindreo tambony tany tamin'ny 9 aogositra dia mbola Antananarivo fotsiny voafehiny tamin'izany satria ty Madagasikara ty talohan'ny fanjanahantany dia fédération na confédération, zany hoe misy fanjakana ndesina mpanjakana ny fitondrana ny entinandrina teto Madagasikara izay fanjakana misa 700. Ka rehefa tonga ny vazaha tafidy sa nametraka ny fanjanahantany dia azo ny tao akiborina na ny fanjakana Mandamanga, dia azo ny koa ny sakalava ny Brony satria mitovy Mazingary zareo. Dia tamin'ny 28 février 1897 izay vao namoaka didy général Gallieni hoe foanana daholo ny fitondrana entina mpanjaka eran'ny Madagasikara. Nanomboka teo zany ny vazam-panjanatany vao nandrava ny fitondrana entina mpanjaka rehetra eran'ny Madagasikara. Ary anisan'ny tafiny zareo tamin'izany ny fanjakana Zaframbo Antagnala taty Kongo dia reninareo ny tantarany reniny Andrepanoa nanatra am'izany. Reninareo ihany koa ny tantarany mpanjaka Toera tamin'ny fanjakana Sakalava ny Menabe. Dia tafapetraka ny fitondrana mpanjanatany tato anatin'ny distrikany Kongo ny taona 2010 volana febroary rehefa niambondry ny Betsindravo. Dia mipetraka tamin'ny rezidansa tamin'izay ny fanjakana ny ndao ny mpanjanatany. Nanomboka tamin'ny 2010 dia miditra ny voanjo na ny colon namboly kafe tato n'ity faritany ity. Nanomboka teo ny asan-tery vosiny. Tamin'ny 720 rehefa naniry tsara ny kafe ka namokatra be dia nanomboka am'izay ny fanamboarana ny lalam-by mampitoy amin'ny fianaratsoa sy manakara mba amoahan'ny mpanjanatany ny vokatra kafe tato anatin'ity faritany ity.
nanomboka tamin'izay dia efa nanomboka ny ady ny tato namofotra dia zay no mahatonga ny hoe maro be ny Antanala any faritra Morondava sy Belosolontsiribiny, maro be ny Antanala any Mahajamba Mahajanga faharoa, maro be ny Antanala any faritany Melaky satria tao agnatin'ny oasan-terovozony tamin'ny asa fanamboaran-dalana sy fahambolena kafe nataon'ny kolon io dia maro ny olon-tato lefa io satria tamin'ny voalohany ny asa fanamboarana io ray volana mandao tokantrano aby ny ray mpianakaviana abiaby mandeha miasa manao fanompoana ny vazaha agny. Io ray volana io tsy andraisaka rama, tsy andraisana hanina, tsisy milo fa dia samy miantegna nefa miasa sanandro anandro nandritry ny ray volana. Tatia fara taty io ray volana io nanjary ray volana tapany. Rehefa hita ny tato amizay fa niamafy le raha miala tsikelikely amizay dia zay no nahavitsy n'olo tato fa fanjakana anisan'ny lehibe tato agnatin'ny fanjakana tato agnatin'ny Madagasikara izany hoe fanjakana andrina Zafirambo Antanala zany. Rehefa tonga ny 420 araky ny nambara teo dia vaky ihany koa ny ady lehibe voalohany tany Eropa dia mangala vatan-dehilahy maro be taty koa ny mpanjanantany nandeha niady tany. Io niady 14-18 tsika na niady lehibe voalohany na première guerre mondiale. Rehefa vita niady tany zay tavela tany tavela, zay tsy tavela mody teto. Rehefa mody teto reo dia efa nanomboka nafantatra izany hoe fomba fiady nitambazy zany ny ex-militaire avy agny. Dia tamin'ny 39-45 koa dia vaky ny ady lehibe faharoa na deuxième guerre mondiale. Dia rehefa vita tamin'ny 1947 ny ady lehibe faharoa zay sisa tsy maty lahatany mody teto. Teo amizay zany malagasy vao nahatsapa fa hoe kay reto frantsay mpanjanaka reto malemy rehefa ivelany agny fa aty reo matanjaka satria ny babon'ny Allemagne ny frantsay tamizany ary ny malagasy zany ataon'ny frantsay dia nampidina nagnampy ny frantsay nanihitra ny tafiky Hitler ny tafiky Allemagne zany. Nanomboka teo amizay zany miamafy ny fitakina tato agnatin'ny Madagasikara ray manontolo hoe kay reto ny mpanjanaka atsika reto malemy ambadika agny fa matanjaka amitsika eto fotsiny. Dia nitsangana ny antoky MDRM tamin'ny 1970 ary tonga taty amin'ny distrikany Kongo ny MDRM ny taona 1970 nitarity ny Ramsey Radorson Michel io mpampianatra tao amin'ny collège tao Manapatana collège catholique io nitondra ny MDRM taty Kongo. Dia rehefa masaka tsara tao Manapatana dia nifindry izy Tambatofotsy. Rehefa nifindry izy Tambatofotsy teo mpanjaka tsy metaka tao tamizay dia nagnatona andreo tsy metaka tao dia nizaka hoe hanangana tokotsika hagnafana ny Madagasikara niroborobo ny MDRM tato ary voafito volohany tamizay andreo natoa Samby Philibert. Rehefa mitsangana ny MDRM tato ary saika MDRM aby ny taty amin'ny distrikany Kongo fa tsy misy mpavetsy dia nangena Tatanarivo tany ny bureau ny MDRM. Rehefa nangena Tatanarivo tany ny bureau ny MDRM dia niraisiny Ramsey Raseta. Io Raseta io le agnaty tantara ianaran'ny mpianatra hoe Raseta Ravanga Rabe Mananjara. Io nandray ny bureau ny MDRM tany Antananarivo tao an-trano tao Tanimena tamin'ny 3 janvier 1947. Ary nivory tao ireo bureau ny MDRM Antanala reo nandritry ny herinandro satria 9 janvier 1947 io vao vita le fivorena. Dia tapaka tao tamizay fa iady anihitra ny mpanjanatany hitampy adina ny malagasy rehetra amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana Marsa. Andriamatoa Raseta sy Andriamatoa Ravelonahina nanome baiko hoe iaditsika amin'ny 29 Marsa 47. Nidina taty ireo bureau MDRM reo dia nagnely an'izay resaka zay jusqu'à ta Fianaratsoa jusqu'à Tambatofotsy tao. Ny 25 mars, 26 mars, 27 mars mbola nivory tao Fianaratsoa ny MDRM birao avy taty nagnamasaka anazy farany. Tsisy raha nio fa dia hoe mietsika atsika 29 mars. Rehefa tonga ny 29 mars io mietsika ny tato voasambotra aby ny gardien des jeunes rehetra rava ny administration coloniale tato agnatin'ny distrikany Kongo ny 29 mars 1947.
nanomboka ny 30 mars zany de efa fitantanan-draharaha malagasy no nisy tato amity faritra ty fa ino ny raha nisy ary teny mampalahelo dia taty amin'ny ilany atsinanany Madagasikara ihany no mihetsika fa ny ilany afovoany sy ny ilany andrefana tsy misy mihetsika. Dia ino ny raha nisy rehefa mipetraka fitantanan-draharaha malagasy nanomboka ny 30 mars 1947 dia nilefa ny vazaha de niakatra tambohitra tany izy de tany izy nanovo fery de nipody izy ny 1er août 1947 zany hoe avrily mai juin juillet nandrisy ny efabolana zany de efa fitondran-draharaha malagasy tato amity faritra ty fa ny 1er août vo nipody ny vazaha miaraka amy basy amatafondro teo tolorina tsy miady ry zareo fa niazakazaka namonjy ny ambato fotsy de nandalo ny mpanjanatany teo tolorina de miditra manapatraka avo manapatraka an'izay ny vazaha no nanafika miditra de nanonitra ny malagasy tsy vaky nitavika frantsay mihitsy io tsarakianja io teo ery monjabe teo ery talava teo ery bodivao teo ery tsimiangy teo aby reo ray aman-dreny nafana fosy fitandrazana tam'izany nanitra ny fiverenana vazaha mpanjanatany de ino raha nisy rehefa tsy vaky io tsarakianja sy ambatofotsy io rehefa tonga ny janvier 1948 satria tambadika tany zany rava niverina aby ny fanjanatany fa tato sy mety rava nangalandreo fiaramanidina amizay nandatsaka bombatato ary zay fandatsahana bombatato zay avondreo nefa ny tantara mipetraka izy zakainy prezidenty io nangoakoaka be mihitsy io atialanambahaka io nandatsahany vazaha mpanjanatany bomba tamizany rehefa nandatsahany bomba ty faritra ty zay vo rava le barazy nataony titandraza tombaty fotsy teo de namonitra taty reo de mijanona tatsiapatafika teo ino ny tiako zakainy tiako zakaina de zao raha misy malagasy miady an'ity firenena ty raha misy malagasy mandatsaka ny rano an'ity firenena ty raha misy faritra nafobo tena nahavitana napirofo faharovana ny tanindrazana ary tsy amidy satakalo vola miantagnala tokony voalohany amizany eto Madagasikara ary reharehatsika taranaka zany tsy mitsanganena tatsika ary avon'izany ambarako aminareo eto ny marina mahatonga ny mahasarotra ny fampandrosoana an'ity distrika mikombo ty satria misy hafatra vazaha ao hoe reo antagnalareo mafy loa reo antagnalareo tia tanindrazana reo antagnalareo miraihina reo antagnalareo mifankatia rehefa mitambotra reo tsy vaky ka aza asiana azavana mihitsy amreo any aza asiana jiro any aza asiana lalana any aza ampianarina reo fa raha mahay reo tsy leonareo zay no mahatonga miato sarotra mpandrosoana io fa tsy raha mandendeo azy io fa politiky alio ambarany mary fa fotoana zao satria raha fitopolotona lasa zany na mibaboly ara-deminazy fa tao mpanafahana mitona fahafitopolo de tsy maintsy ampahafantarina atsika zay fa tsy mandendeo azy io zany no mahatonga ny ramitsika ato ko raha simpisampina feo zay zay raha misy ohatrany raha manahirana ataonao hena tsy hena ataonao ampahafantariko atsika ny marina fa zay mihotro ndreo matefa ilo ty reo ho tsy hainao voga tsy hainao kanto zay lefandreo aty misy raha angatanao any sarotra aby miozandreo ale raha io hafatra satria tsika zao mbola agnatin'ny tolona agnafahana an'ity tany ty ary ny tolona ataotsika zao de miazahoana ny tena hoe fahaleovan-tena tena izy ka zao de misaotra anareo ray aman-dreny magnano nitaranareo tam'izany fotoana zany ary tsy raraka antany zany satria miteraka ty tany ty ary tafita ny hafatra ary tafita zay fa nilondaonareo zay sagnatria hoe raraka antany zany na hoe efa lefy taloha aby ty tandrazana fa de olo efa mpagnano bizina solo tiategna aby ny afara sagnatria niteraka ty tany ty ary zay taranaky ty tany ty zay tsy vadika amy ty tany ty tsy maintsy torizina ny tolony
tsy maintsy torizina mitorina. Ka amin'ny andronareo androany zay andro lehibe ho anareo ray aman-dreny zay akangasisana anamborana de misy tolotra kely avy mivady ananareo zany hoe aminareo abiaby zany de amena palitô tsiraidray ny lehilahy de amena salovana tsiraidray ny viavy dia amena vola koa anareo ray hetsy androany ho anareo ray aman-dreny mpitolona zay palitô raika ho an'ny lehilahy salovana ho an'ny viavy vola ray hetsy ariary ka ampy isa ampy ary mihoatra lavitra ny isanareo miao fa ny fandaminana zany atao fa raha ohatra ka misy solontenanareo efatra ohatra natao zany dia afaka toloran'io fa natelo dia toloran'io fa miambiny zany rehefa aveo manozo ry grand assistant parlementaire ry dia mitondra fanaparefoana dia mangala ny anjarany fa ampy mizara ho anareo miao eto koa dia mitotoka aminareo andrem-bavy zay magnamasaka nyty fety androany ty zava-dehibe ny fihetsika asehanareo satria fihetsika feno fitiavana de iaho koa zany de manolotra vola roetsy ariary ho anareo andrem-bavy zay magnafana ny zolanenan'izao dia anareo ray aman-dreny mpitondra trano koa dia tolorako vola de alina ariary mba ho fifandraisantsika tagnana amin'ny andro androany magnaranaza koa aho satria andro lehibe zao ary havoriana tsy loatra an'izao mba magnaroatra magnano tatitra kelikely satria maro ny vaovao everiko fa tokony fantatsika satria maro ny olo magnely resaka hoe tsy miasa député satria tsy vita ny lalana tena miasa député fa ny fanamboaran-dalana tompoko dia ny fanjakana foibe misy ady nataoko ary fangatana tsy mijano amin'ny anamboarana ny lalana io ka rehefa nataoko zay fangatana zay de namaly antaratasy ny fanjakana foibe mikasika ny fanamboaran-dalana io dia midika mitovy zay valy ny taratasy nalevako tamy fanjakana foibe zay amin'ny conseil district sy amin'ny conseil tanàna dia afaka mangataka ao anareo afaka mijery azafady ny président Samson ny kitapo fa amin'ny kondreto manam-pahefanareo ny taratasy valy teny fitondrana foibe mikasika ny ty fanamboaran-dalana ty mba tsy mitombotra amin'ny tsika prétendrazana ireto zany dia valy taratasy nataon'ny fanjakana foibe mikasika ny fanamboarana ny lalana io de ameko monsieur le maire ny raika de mba samy mahafantatra tsika amizay tsy tombotra io de ameko chef district ny raika mba ho fantatsika hoe zao ny momba nyty fanamboaran-dalana ty mba tsy vandesan'olo tsikato fa familiana resaka aby miambiny akoatran'izay fa ao anatin'io ao valy teny fanjakana mikasika ny fangatana sy ny fitakiny fanamboarana ty lalam-pirenena RNT 14 aty raika zay fa roa magnarakaraka an'izay de zao misy ny fandraisana mpampianatra frama tato dia mitakitika am'izao fotoana zay mba hitoviany zara isaky ny district rehetra dia tapaka fa fito ny valopolo isaky ny district mpampianatra frama raisina mpianjapanjakana isan-taona rehefa nandeha ny fandraisana zay dia maro ny taraigna fa hoe misy ketragno an-tragno ny fandraisana mpampianatra frama de mitaky ny solombavam-bahoaka namana dia ny solombavam-bahoaka volaingo Marie Thérèse avy ny belanana hoe mba isiany mangarahara amin'ny fanaovana ny recrutement io de atao ankazavana ary atao afivoriam-pokon'io ny fandraisana le mpampianatra de neken'ny fanjakana zay de natao ankazavana ary natao fivoriam-pokon'io ny fandraisana mpampianatra frama ka eto aho zany de mbola magnentana atsika mpampianatra frama zay mbola tafiditra ao anatin'io mba hitaky an'izay zo zay fa efa ny fanekeny fitondrana malagasy rehetra hoe ankazavana ny anaovana ny fandraisana mpampianatra frama fa tsy misy avonivony tsy misy atao tentragno antragno fa samy mahita zany miabiaby
dia mbola nangataka ihany koa ny tenako satria tamin'ny taona 1940 dia fantatra fa mbola misy teo amin'ny 30 teo ny mpampianatra frama mbola tsy rekrute tatra anatin'ny distrika ny Kongo. Dia nangataka lista additive na lista supplétive mba hanampihana satria efa misy draina tsy manana mpampianatra frama intsony. Dia nahazotsika dia mitombo isan-taona io ka zaho mino fa mandeha tsikelikely io dia mba afakafaka aloha zay tokony ho afaka. Fa ty distrika ny Kongo ty zany anisan'ny distrika be mpampianatra frama indrindra ary vitsy mpampianatra fonctionnaire. Mbola misy ifandraisana miresaka taria lohako aby. Dia misy ray aman-dreny tonga nagnantona anahy hoe misy olo bebe ino moa mahatonga ny mpampianatra ato affecté agnatina fitoam-pianarana ohatran'izao satria amin'ny lycée eo dia misy mpampianatra anankitelo affecté. Eto aho dia magnazava tsara aminareo fa renireny no nangataka affectation fa tsy misy idirany député na tsy misy raha mieritseritsy etaetako dia mihamaro ny mpampianatra eto. Ary zaho tamin'ny fianarana zao nataoko dia misy an'izay fomba filazan'ny vazana zay hoe approche dialogique. Tsy haiko moa ahoana ny agnazavana an'izay fa dikany approche dialogique io dia izao. Ao anatin'ny fitondran-draha raha-mbahoaka dia misy karazan'olo zay tsy mitovy hevitra aminao kanefa ny fijerena ny tombotsoan'ny vahoaka dia tsy maintsy miara-miasa aminy ianao. Izay no atao hoe approche dialogique. Ary zaho mampiatra an'izay approche dialogique izay atao anatin'ny distrika ny Kongo ty. Tsy foto-kevitra tsy hitovizana mihitsy na firena politika tsy hitoviana ny tsy rahanay miasa. Fa izy angamba mety tsy tanànana ty hifindra toerana dia zay ny andehanany. Fa raha zaho ihany fantatro hoe mety tsy hitovy hevitra amiko izy fa milaza ny mpianatra ato. Mety tsy hitovy hevitra amiko le olo fa mila anazy ty tany ty. Mety tsy hitovy hevitra aminahy le olo fa ilay ny fampandrosoana ty faritra ty amin'ny ankapobeny ny fisiany ka tsy migodina anazy mihitsy ao amin'ny asany, tsy magnozorozona anazy aho amin'ny andraikiny, tsy mitsabaka amin'ny fanjarana zay ataony aho amin'izay biby apetraka ny fanjakana aminazy zay. Zay zany tiako hazava antsika tsara. Tsy zaho mihitsy ary nareto lehibe ny sampon-draharaha reto dia afaka mizaka, afaka manapirofo hoe mba impiry aho mitomborony reo tompony andraiky zareo, ajaiko reo amin'ny asany, ajaiko reo amin'ny fanapahan-kevitra zay raisiny, ajaiko reo amin'ny fandraisina fahefana zay ataony. Fa zaho dia magnara-maso aty ambadika dia mitondra sosikevitra, mitondra fanitsina raha ohatra ka ilaina zany amin'ny fotoana mety ilana an'izany. Ka zay zany tiako agnadiovana tsara mihitsy ny saitsika satria tsy mampirisiko mihitsy hoe affecté le fonctionnaire, affecté le mpampianatra, tititity ny zakainao azafady. Raha mietretra dia maro ny mpiasa-panjakana eto satria anisan'ny zanaky ty tany ty mba nandeha fianarana lavidavitra ihany aho. Fantatry loatra hoe ino ny atao hoe macrofinance satria ty distrika ny Kongo ty dia tsy misy orinasa ndre raika. Rehefa tsy misy orinasa ato ndre raika dia tsy misy renivola zany na kapitale midiny. Fa ny vola tonga ato zany dia juste fotsiny hoe karama ny mpiasa-panjakana. Dia zay karama ny mpiasa-panjakana zay zany ny anaovako analyse na anaovako fandalinana hoe ohatriny amizay moa zany na firy isan-jato amizay mipitika amireo vahoaka tantsapa mokatra reo. Dia zay no mahatonga anahy miady varotra mafy mihitsy mba ho maro ny mpiasa-panjakana atao anatin'ny distrika ny Kongo. Raha ny statistika anahy zao ary fikarohako manokana manodidididina eninjato eo ny mpiasa-panjakana atao anatin'ny distrika ny Kongo. Tafiditra anatin'izay le mpampianatra fonctionnaire, le mpampianatra frama andraisina mpiasa-panjakana, zay 4 vagy. Zay vagy faefatra. Ka raha ohatra fito amin'ny 20 ampitomboina efatra dia mihoatra ny 500 any zay. Rehetra misy mpitandro filaminana, misy polisy pirenena, misy gendarme, reo reo karaha misam-bolana. Ao ery dokotera, ao ery zareo fitsaranao. Dia zaho zany manisa raha misy 100 ny mpiasa-panjakana ato dia mikarama 2 hetsy ariary isam-bolana reo farafahakeliny. Dia raha 2 hetsy zay zany ny 100 dia misy vola 100 600 millions fenizay zany ato.
tato isambolana da misy isamilofy amizay zany metoetra hoe farafahakeliny atsasak'izay laniteo amy sakafo ato dikan'izay zany misy vola 300 millions miadinaty isambolana de zay 300 millions zay zany tsy maintsy mipitika amin'ny mpamboly traka mpimpiakoho mpamboly vary zany nany andeana saiko sy nierikeriky fa zaho tsy manenjika nizaniza raha marina nataondeambo fa io moa zany ny zavatra marina de di de koa zany lefa zatra lalana vilambilana io ka rehefa mahitsy brinely de zenizy ary mahatsiaro tena matiantoka mihitsy na tsy mahazo aina satria zaho aloha de zay mahity zay hany ka hatramy resaky tsy tokony resana manjary resahany olo lavaina po zao zaho eto de mamerina satria raha zany joro eto zao raha tsy kabiaby io dimapolo isanjatsika io havako aby misy fandraisana amina aby raha olo mipetraky amy ty faritany antagnala tika zanaky ny trano be zany na mianaky andrizy na mivovalahy havako aby zany ary zaho de miteny fezay fa sagnatry aminany misy hinana ny havako zany zaho tsy mihinana ny havako fantatry ny fahasairagnatsika ato fantatry ny tolona ataotsika isanandro ato zay no mahatonga ana tsy magneky mihitsy na ny mpiara-miasa amiko ary manao fitadiavam-bola ato satria mitondra ny tokony atao anay laha tagny fa tsy naty ny alaina sagnatria zay tiako apetaka tsara aminareo satria tamy valomarsa teo zao de misy mpampianatra namana milaza fa io vola io ane ka volam-panjakana io zarainy bemolo ty volam-panjakana no tsy volam-panjakana io tsy volam-panjakana mihitsy mandalo amina amy mahasolom-bavambahoaka ana fa ny volam-panjakana de mandalo amy rosolom-tena-panjakana reo izy voalaza ny présidente igny misy vola valo tapitrisa ariary io vola io avy amy ministera ny fiarovam-pirenena andeha amy reto bekotry marolatra reto agny amy chef distrika zay no mivantana fa ny anjara fotsiny de mamantatra hoe io le vola fa mivoaka de lasa agny amy chef distrika de anjarako mampafantatra ny président 47 agny volanareo mielo nareo fa io vola tsy mandalo amiko ohatran'izay io resaky CLD io aza magniky volavolain'olo anareo fa tsy misy vola mandalo ny député ndre ariary fa ny anjarako de magnara-maso sy mandrafitra io fa zaho kosa aloha raha misy olo mivilambilana agnatinao de mitsangana aho satria zay nametrahanareo anazy eto ka ny zavatra rehetra zaraina ety na zavatra kely mba atolotray ety tsy zahay akory mimpanefoefo fa zahay mba mizara ny hitanay amitsika havana abiaby ka aza magniky lalovon'olo anareo ary tsika rehetrarehetra de miaraka mafantatry fa zaho ane mapary ary voafity tamy mapara mifitondrano zao fotoana zao ao amy mpanatanteraka de mbola niasy vema ndre azy vema praitiko aminazy ary tsy mahazo raka de iaho mapara ve manendreo aloha tena resahana ny marina aloha tena resahana ny marina satria misy namana koa ane mizaka io ane misy le député ka zay anao mapara io ane tsy azona tsy marina zany zaho ty tsy amitaky anareo havako zaho ty tsy mivarotra ny tany razako fantatry mandy ny raha mandeha fa raha tsy mandeha fa ataoko reny ka manaina madika palito miaraka amindreo agny tsisy raha azondreo raha vitandreo goudron lalanazy farafangana mandeha be fotaka na mandeha midoko na mandeha vondrozo enjenareo amin'ny antsoro raha tsy magnatona anreo reo misy menaka tamina tagna subvention commune tsy azony ka be raha mijoro fotikeviko reny mizorozona zany mandeha anary na mandeha anary zaho tsy amitaka anareo ary zaho tsy mivarotra tamy razako fantatry ny raha ovagny hoe mandeha zany ka ino ny fanapaha-kevitra tokony raisina na ino ny mesure tokony atao fantatry ny raha tsy mandeha fa atositosika fotsiny ary etreto aloha za de tsy resy lahatra amy zavatra misy satria anisany mba milady aho anisany mba mitaky aho fa magnay mitsy manentaina izy ny fizakany mandinana zay farany de zao misy amin'ny rivotra zay mandalo teto
ianao dia mifampiresaka zay tsy bentanàna dia nanao bentanàna any tatitra tamin'izay hoe zao fahavoazana ty misy ole deputé dia tatitra nanao bentanàna taminay dia 87 ny trano rava roa misy ekoly fanenina 70 trano militsotro dia 700 ny olo simba fambolena zay ny tatitra tonga tamina rehefa vareko tato zay dia nanaovako conférence de presse Tananarivo rehefa nataoko conférence de presse Tananarivo dia nilaza ny PNGRC amitsika amiten'izao fa hoe ho avy aty mitondra fanampiana androatrabola ny enao reo miala Tananarivo any reo androany dia mampafantatra anareo sahady koa satria zao zavatra misy rotana lasa zay misy cyclone teto rehefa natao ny tatitra natao ny fangatana tambony tany dia nahazo raha maro tsika tato nahazo vary 20 taona nahazo voamaina 20 taona nahazo raha maromaro dia nasesiko lahatany raha io mba tsy ho latsaka mipondrina ny boriborina indaony rano any dia azo tsara tao rehefa mipetraka tao amizay raha io dia amin'ny budget ndraiky fa maro zasa amiko voatera tsy maintsy miakatra fa iny nefa ran'le raha 300 ariary sisa mitonga tany amindretrapo zay problematy 300 ariary maty antrano tafamilia tary 300 zay ny tonga taminazy ka zay no angatahako hoe oka tsika ho mailo oka tsika hijoro oka tsika hitandro fa ny fijoroako ohatran'izany mialenan'olo anahy kanefa misy hiran-drazana zay ato ary nataondreo andrem-bavy reo hoe anareo dia ia fa iaho ty moa roya etinaho zanaky netinaho havako abiny zay tokony fantana zay tokony fantana afa olo mamanga afa olo amelin'afo iapo amiko ambadikao izy io farake olo tsy manambodanana koa fa eto zay etsika misy raha tokony horesahako nefa mafana be reto ray aman-dreny reto sao de atolory aloha raha reo fa mafana le ray aman-dreny aza miasa saina mihitsy anareo fa ampy isa io mamonjy ary amy braory fotsiny reo vavao de mahazo aby anareo aby aby zay zany mba tiako apetraky amitsika namana mpiasa fanjakana rehetra hoe zaho de mampiatra ny atao hoe approche dialogique mety tsy mitovy fototra amiko anao mety tsy mipaitonakafa aminao mety tsy mitovy rena politika amiko anao fa tsy manana olana aminao mihitsy aho satria fantaky fa ilay ty tany ty anao fantaky fa misy viditsia ndraiky fa napetraky ny zagnahary sy ny fanjakana aminao mifotro-saina ny ty faritra ty ka dia miasa tsika miasa nykitsipo miasa ny fitiavana de mirindra ny fiarahamonina ary tsy misy raorao ny fiarahamonina tsika mankasitraka tompona mankatelina tompoko zany ameko eto le vola fa sao de zakain'olo namonjy tsaroko deputé itia le vola 2 ariary amin'ny fikambana mbehivavy ty vola tia 2 ariary amin'ny 47 dia misy vola 2000 ariary akileny nambarako tarinya any ray aman-dreny mpitondra trano ka de misaotra betsaka tsika mankasitraka atrano ho anareo mpitondra atrano 47 fa izy nambaratena tsy andrarakilindroandio zahay président tsy andrarakilindroandio zahay ray aman-dreny fa de mitondra atrano farany de zao misy tetikasa zany ny volazanaitsika mikasika mitondra ny enti-paharazana
eto zany de manambarantsika rehetra fa efa azo alefa ny fifaninanana isan-tanàna sy isan-tokotany amin'ny fifaninanana tolona mety faharaza io fa raha nieritreritry sy ny mpiara-miasa marivo dia amin'ny volana septambra nanaovana finalina eto